Anatin'ny lafim-baovao sosialy isika anasangadinana ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimony nosy indray. Miverina indray ny tsy fandriam-pahalemana any Betroka araka ny tatitra nataony solon-tenan'ny mponina avy any an-toerana mitaky indrindra ny fanohizana ny fampandritany izay nataony force spéciale tany amin'ny faritra atsimo moa izy ireo. Mitaky ny anohizan'ny force spéciale amin'ny fampandritany any Atsimonosy ary mitaky ihany koa ny sy nitetikasa maharitra momba ny fitandrona filaminana ny mponina any an-toerana. Araka ny fanazavana ny eto ny solon-tenan'ny mponina avy amin'ny Betroka dia afa-po tamin'ny asa izay nataon'ny force spéciale izy ireo. Nena hoy izy ireo ny asan-dahalo. Tsahatra ihany koa fandrombana amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby folo izay mampitohy ny Osy Fort Dauphin. Saingy taorian'ny nandehanan'ny force spéciale dia miverina ny tsy fandriam-pahalemana sy ny halatrongy any an-toerana. Misaotra azy zahay nandefa ny force spéciale. Nandefa ny mpitandro filaminana dia resy tosika zany hoe nanomboka natory amin'izay zany ny olombelona tao tapitanana Betroka sy ny ambanivohitra ka zay zany lazanay hoe misaotra azy zahay ka ny antony akaranay aty be de be amin'izay zany ny filazana fa hoe manao génocide ny mpitandro filaminana zay nalefa ny andrazo zany hoe ny filoha mihitsy manao génocide mamono ny any yahay milaza fa ny olona milaza an'izay kosa le olona milaza an'izay zany ny mpamono olona. Les forces de l'ordre napetraky tany les forces spéciales zany efa mivava miverena ndray koa izy zao mpampianatra am'izao idiran'olo hatrany efa manomboka izy zao efa marindriny hikatina koa zany le sekoly eny amin'ny faritry vaony igny zao talena directeur na CG nisoahany vetivety io tiran-tahotrany le halatra omby am'izao efa manomboky mihesika ndray mandeha koa izy zao tohizy zany le opération mbola hitoy fa iaho moa zany ahitany moa zany dia nangataky am'ireo mpitandro amin'ny reo mpitondra reo hoe mba miangavy zany mba angataonareo any amin'ny mpitondra mba hipetraky roa na telo taona any io opération io fa raha hipetraka roa na telo taona any io opération io dia hilamina Betroka. Ny votra indrindra ireo rehetra ireo nandritra ny feonan'ny solon-tenan'ny mponina avy amin'ny Betroka tamin'ny mpanao gazety izay nitanterahana tetsy amin'ny andrefanambojanaharyo maraina io.